Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Faly mandroso ao atokantranotsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao maraina zao ry havana. Ary faly manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Ary dia mirary mba ho fenon'Andriamanitra ny fahasoavany, fahatsarany ny andro mpiainanao iray manontolo izay mandrea izao maraim-baovao zao. Ary dia mbola mamiratra traikio ny fiara-panandreny rehetra tratrarany ny fety ny omaly. Ivavako tsika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao, ampanetretena trano mbola anatonanay ianao ankehitriny, hiatrika ny voninahitra ao. Ary tena faly amin'ny fonay fa efa vitanao ny famonjena tamina loranao ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary anjaranay dia ny mandray ampinoana izany fahasoavana sy famonjena izany. Ary dia indreto efa migioka izany fitiavan-dehibe izany izay ka velona trapo-pamonjena rehefa avy namakivaky an'iny alina iny alina izay aliko ny fahafatesana. Ka noavaozanao isa-maraina taminay ny fahasoavanao, ary dia manatitra ny saotra ny dera ho anao izay, ary mame voninahitra anao ankehitriny satria mendrika anao loatra izany. Te hitombo amin'ny fanetrehana anao manko izay, te hitombo hatraikeo amin'ny fahendrena amin'ny fanarahana anao, ary tena tianay mba hiavao mandrakariva izany fanarahana anao izany. Ny teninao irery ihany anefa tompo no afaka hitaizanay amin'izany. Kosokafo ny fonay andray ny ary hitahiry izany teninao izany, tsy androany ihany fa ho mandrakizay. Ny diavoly sy Satana kosa izay mikasa napotika sy andrava ny fifandraisana amin'izao fotoananao izao dia didinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, tsy anankera tsy anam-pahefana, fatorana amin'ilay rahanao soa dia tsipy any amin'ny faharehetra hafa satria hany no toerana sahaza ho azy. Dia masino ny mpanomponao ilaza ny teninao, amasino ankoa ny teninao mba ho mendriky ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao no angatanay an'izany. Aleluia. Amen. Dia hosokafantsika ry havana ny bokin'ny Genesis. Genesis toko 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Genesis toko 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ary Josefa nentina nidina ho any Egypta, ary Potifara lehilahy Egyptiana tandapan'ny Farao sady feno mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nombany Josefa dia lehilahy mambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptiana tompony izy. Ary hitan'ny tompony fa nombany Jehovah izy ka izay rehetra nataony dia nambiany Jehovah avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fity teo imason'ny tompony ka dia nanompo azy, dia notendreny mpikarakara ny tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Ary hatramin'izay nanindreny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany dia notahiany Jehovah ny tranon'ilay Egyptiana noho ny amin'ny Josefa, ary ny fitahiany Jehovah nomba izay rehetra nananany na tao an-trano na tany an-tsaha. Dia navelany ho andraiky sy Josefa izay rehetra nananany, ary izy dia tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy ny haniko hohanina ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Amen. Ry hava malalo amin'ny tompo, tsy mba tianao ve ny anana fiainana sahala amin'izany fiainan'i Josefa izany? Fiainana izay hita fa izay rehetra ataony dia ambinina avokoa. Ny falahidin'ny fanambinana dia ny fomba an'Andriamanitra irery ihany. Ny fiarahan'Andriamanitra amin'ny olona iray no miteraka fanambinana eo amin'ny fiainana. Josefa eto dia mpanompo ny Potifara,
fa na dia mpampiasa azy io aza dia mahita fa tsy mitovy amin'ireo mpiara-miasa maro aminy i Josefa, fa tsinjony kosa fa miaraka aminy ny Andriamanitra izay ivavahany, ary dia vakovava izy ka nilaza hoe omban Jehova ity lehilahy ity. Ary izay no ilazana amintsika hoe ny fanahidy ny fanambinana voalohany indrindra dia Andriamanitra manatrika ny fiainana miaraka aminao. Andeha hianatra ve ianao? Ilainao Andriamanitra mandeha miaraka aminao. Andeha hitady asa ianao? Ilainao ihany Andriamanitra mandeha miaraka aminao. Mikarakara tokantrano kosa ve nefa? Avelao Andriamanitra miaraka aminao e. Ary misy olana tsy maintsy ovana azy, avelao Andriamanitra miaraka aminao. Eny na inona zavatra atao, avelao Andriamanitra miaraka aminao. Fa rehefa tena miaraka aminao Andriamanitra, feno fanambinana ny fanahinao sy ny fiainanao rehetra. Fantaro anefa ry havana fa dia Andriamanitra masina ilay Andriamanitra ary Andriamanitra marina. Ary izay no ilazana hoe raha olona miaina ao anatin'ny lainga ve Josefa, Andriamanitra marina ve dia araka aminy? Raha olona mitakosina amin'ny fiaina betaveta ve Josefa, dia hiaraka aminy ve ilay Andriamanitra masina? Minoa ianao ry havana fa matoa Andriamanitra manaiky miaraka amin'ny Josefa dia nandresy lahatra n'Andriamanitra tanteraka ny fiainany iray manontolo. Ary isika izay maniry mba te ho ambina eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy manana fiainana mahame fahafapo an'Andriamanitra, manana fiainana masina. Fa io tokoa manko ny voasoratra any amin'ny Eksodosy 5:29 hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Izany hoe manana toetra mifanandrify amin'izay takian'Andriamanitra amintsika isika. Tsy maintsy manana fisainana mifanandrify amin'izay takian'Andriamanitra isika. Izy Andriamanitra mihitsy mantsy no miteny hoe aoko masina ianareo satria masina izao Jehova Andriamanitra reo. Ilay izy angery havana tsy ajanonao anatin'ny hira fotsy hoe aoka ny foko sy ny fonao hiary tepo e. Inona moa no atao hoe miara-mitepo? Ny dikany dia hoe miara-midoboka, mitovy zavatra tiana. Ary izay ilay mahatonga ny fanontaniana hoe ny zavatra tian'Andriamanitra ve mba tiako? Ny zavatra matery an'Andriamanitra ve matery anao? Ny zavatra mahamaika an'Andriamanitra ve mahamaika anao? Ary dia possible ve raha ry havana ny iarahan'Andriamanitra anatrika ny fiainana miaraka amiko, nefa tsy mifanandrify mihitsy ny zavatra tiako sy ny mba tian'Andriamanitra? Maika mihitsy manko Andriamanitra amin'ny famonjena mba ahazahoako ny fiainana mandrakizay ka mila mibebako. Fa izao ve toa mba tsoroto sakoriny amin'izany fibebahana izany? Izao no lalana sy fahamarinana hoy Jesosy. Dia mantany tena ihany aho hoe izao ilay karazany reny olona fetsifetsy sy ratsy ireny, ka izay rehetra mifanerasera amiko tsy maintsy no fetsifetsebo daholo. Dia mihevitra ve isika ry havana fa mety amin'Andriamanitra miaraka amiko izany? Nefa Jesosy ilay fahamarinana. Ny ten'Andriamanitra ry havana tsy maintsy miditra lalina takan'izany, satria indraindray nge isika miseho mivavaka rehefa alady, miray latabatra amin'ny tompo, mibebaka, mitoloko, nefa rehefa tapitra ny amin'izay alady iny ka any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny mpianarana, any amin'izay rehetra liany, tsy hita izay manavaka antsika amin'ireo jentilisa manodidina antsika. Fa miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy aho ry havana fa amin'ny fotoana manatrika fiainana miaraka aminao Andriamanitra, momba anao Andriamanitra, ary milaza aminao aho fa na inona ataonao ifamatotra amin'ny fanambinana ihany. Ary izay no ilazana amintsika hoe raha te ho ambinina ataovy izay anatrehan'Andriamanitra
miatrika amin'ny fiainana miaraka aminao. Ataovy izay anatrehan'Andriamanitra miaraka aminao amin'izay alehanao rehetra. Aoka nefa ho fantatrao ry havana fa raha mandalo ady mamay aza ny olona iray izay omban'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy rava izany ady mafy izany. Ny ady tsy maintsy misy ny vidim-piainana tsy maintsy miakatra fa rehefa misy ny fanatrehan'Andriamanitra tsy maintsy miseho ny fitahiny sy ny fanambinany amin'izay rehetra mandray azy. Ary izay indrindra ny tenenana amintsika ry havana hoe tadiditsika ve ilay sary niseho tao amin'ny zanak'Israely raha nanoloana ny ranomasina mena, izay la ranomasina mena ilay sary ny olana, sary ny ady tsy maintsy hatrehana. Ny miaramila ny Egyptiana nefa taoriana manenjika dia manenjika, nefa Andriamanitra miaraka amin'izy ireo araka ny voalaza hoe ary Jehovah nandeha teo anoloany tamin'ny andro rahona ratoandro ary andro afo no ny alina, ary dia niseho teo mason'izao tontolo izao ny fanambinana Andriamanitra ny zanak'Israely. Ry havana, tsarovy aza fa amin'ny fotoana ka miaraka amin'Andriamanitra ianao dia hoy ny voalaza ny eo amin'ny 17 amin'ny Genesisy 7:30 ihany hoe ka izay rehetra nataony dia nambin'ny Jehovah avokoa. Tsy ny sasatsasany ihany fa izay rehetra nataony dia nambin'Andriamanitra. Ary dia manonona an'izany tsodrano izany ho anao ny tenako izay rehetra miaino etsiny androany ry havana ka hoe izay rehetra ataonao ho ambin'Andriamanitra satria mino aho fa hiaraka aminao Andriamanitra raha makivaky izao tontolo androany ho izao ianao. Nefa kosa esory aloha izay tsy masina rehetra eo aminao. Fa hoy ny teny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Joshua hoe tsy ombanareo intsony aho raha tsy ho levoninareo tsy ho eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Ry havana, inona ny mbola manakana ny tompo tsy hiaraka aminao? Esory alaviro. Fa rehefa voaisotrao ny ratsy rehetra mibahana ny tompo tsy hiaraka amintsika dia ho ambinina isika ary dia ho toy ny azo ambolena mony rano velona isika ka izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary ka hitenenan'i Jehovah aminy hoe mandehana tsisy olona janona anao eo amin'ny loanao amin'ny andronao rehetra fa tahaka ny ombako amin'ny sesy no ombako anao ka tsy andaho na afoy anao aho. Amen. Ivavaka sika ry havana. Dia raha Lazara voninahitra no atolotra ianao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, le Andriamanitra be famindrapo. Manamarina amin'ny afatra napetraka ao taminay tokoa fa raha manaiky izay idiranao ato am-ponay ka hiaraka aminay naiza lehanay dia iaina amin'izany fanambinanao sy fitahinao izany izay. Mankasitraka anao feno izay Jesosy ny amin'ny afatra ao. Fa androany izay dia tiana avao ny fanoloran-tenanay foana hiverina amin'ilay fitiavana voalohany mba ho anjakanao atao anatinay. Tsy avelanay andondona ianao satria fantatray fa tena efa mandondona eo am-baravarany fonay ianao. Fa mba te hiaraka aminay ianao, te ho ambinao mako izay. Iza tokoa moa no ampiasanao ny fanambinana Jesosy raha tsy izay efa novidinao lavo dia lavo teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tokony manana anao ary izay Jesosy fa hiaraka aminay ianao. Ka raha misy zavatra nataonay tsy zakanao ka mahatonga anao tsy miaraka aminay, mifona aminao izay androany. Fay ny fanambinana amin'izay rehetra ataonay ka dia ianao momba anay amin'izay lalakady anay. Ianao momba anay amin'izay zavatra rehetra ataonay. Raha makivaky ny androandroany izay, andao Jesosy hiaraka aminay, momba anay lalandava. Indreto izay ho afonay daholo izay rehetra manakana anao tsy hiaraka aminay. Ho lavonay
izay rehetra manelingela ny fanatrehanao anay, kanefa mangataka aminao zay Jesosy. Rehefa nainao masina mihitsy hiasa atao anatinay ato satria tsy mahefa an'izany izay, tsy mahatanteraka an'izany izay, ka raha mangataka ny herinao mangataka ny fiherin'ny fanahinao Jesosy mba hompidinao aminay izany. Aoka ny fanahinao no mpanompo ato anatinay ato mandrakizay azahoana hery vaovao ndray fa zanakao izahay. Saotra betsaka Jesosy, ary mametraka ny tontolo androm-piainanay eo ampelantananao. Raisoa ny tondrano zay tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho amintsika isan'andro ka nononany ny fanambinana sy ny fitahiana amin'izay rehetra hatrehantsika androany na mora raha sarotra, satria tsy maintsy hivoaka mpandresy ianao fa zaho no mombanao mandrakariva. Atotra ianao ndera sy ny anjara voninahitra Jesosy, fa ny fahasoavana sy ny fahatsarana sy ny fahandresena atoloran'ny mpanomponao androany. Saotra Tompo, aleloia, amen.